Ny vaovao manasongadina ny tontolon'ny fandraharana kosa no ndeha ho asitsika teny mahakasika ny fitrandrahana reny an-kibon'ny tany efa navita ny dingana voalohany dia ny fitiliana ny solitany misy ao Beza ao amin'ny bloc 3114 ny Petromad araka ny voalazan'ny flotale général ny omaly ariva teny amin'ny tanà hôtel Antaninarenina ny dingana faharoa moa raha ny fantatra dia ny fanatanterana ny antsoina hoe sismika kosa fanampanazavana. Androany zany dia ohatran'ny hoe famelabelarana fampafantarana ny izay olona tonga teto mikasika ny fitrandrahana petrôla. Ohatran'ny betsaka zany ny olona mbola tsy mahafantatra tsara n'io resaka fitrandrahana petrôla io na dia efa resahana etsy sy roa izy io fa ny tena hoe amin'ny hoe atsipiriany hoe inona marina ny zavatra misy tranga ao le etapy ezaka sokajiny isan-karazany zany mbola tsy tena fantatra olona dia zay zany no ezahana nazavaina teto hoe inona daholo zany ny etapy andalovana amin'ny fitrandrahana petrôla io eto Madagasikara dia aiza ho aiza zany ny orinasa Petromad amin'izao fotoana izao inona ny asa efa vitanay tany aloha tany dia inona ny asa ataonay izao dia inona ny asa mbola ataonay zany amin'ny ho azy. Tany amin'ny fikarohanay zany tany amin'ny atao hoe exploration phase 1 nanao ny fanadihadiana amin'ireo données efa misy zany mba hafantarana hoe aiza ho aiza ny tokony hisy zavatra ho alalinina dia vita zay dia nanao air magnétique zay données io données géophysique ahafahana mandalina kokoa ny zava-misy ao ambany tany ao. Dia vita ny exploration phase 1 dia liditra amin'ny exploration phase 2. Amin'ny phase 2 zany zay zao manao sismika zay. Sismika io hoe ohatran'ny hoe fandefasana feo any ambany tany dia avy eo enoina iny aty ambony tany dia arakaraky ny fotoana andalovana eny ambany tany sy iverenany ahafantarana hoe inona ny ambany tany. Zay zany nataony izy.